Fampiatra ny fanaovana mena mahazo eny an-dalambe. Noho izany, sokajiana ho loka sy fametsipetsena ary fisolokina. Maintimainty roa, menamena ray. Inday izy io. Ty le menamena. Ty le maintimainty. Aiza ary le mena amin'izao. Ino ve zany zao nanao teo dia nahazo sa tsy nahazo? Banky tsy mbola nahazo mihitsy aho zao banky foana. Nefa notrina zay nefa nentinao? Netiko teo zao fa 120 fa sa tsy mbola nahazo. Tsy mety io. Fa tsy mety ahoana? Tsy mety mahazo mihitsy ohatra misy fanovamaso hafahafa ty. Fay? Fay aka. Fa ahoana zany na tonga anao nitabajabaka tamin'ilay izy? Eko ohatra mba nieritreritry ny anatombo koa kay vo kay ny anandray nanaraka. Ohatriny ahoana nanaovatra zalaly izy teo? Ohatrany asangojongojonay dia mba voasarika nametraka dia tsy nahazo. Ianao koa isan'ny lalao teo, ahoana ny fahitanao an'ilay mena mahazo teo? Zaho zao tsy nanam-bola narotsaka dia ohatrany telefônina dia pahiany zareo vola ilay izy. Dia nefa ilay izy efa jerena efa hitanay maso zao ilay izy dia ohatrany izany na tonga nanatsotsaka ilay telefônina dia ohatrany niova tapoka ilay izy avy eo sary gaga be za ohatrany fanina tapoka zao. Fa ohatrinona valeran'ilay telefôninanao iny zao? Ny valeran'ilay telefônisy zao eo amin'ny 350 eo zao fidanako an'iny. Dia inona ny eritreretinao tamin'ilay nanaovana an'ilay izy zany hoe inona nahatonga anao tena hanao an'ilay izy? Ka ilay izy tonga dia hoe hita maso be hoe io ilay izy io dia hoe io dia izany namesako an'ilay izy. Dia ohatrany niodina tapoka ry zareo dia vao nijery an'ilay izy ry zareo ohatrany niova tapoka ilay izy avy eo. Zany hoe iny ahoana zany ny fandraisanao an'izay? Ohatrany hoe misy zavatra hafahafa ataon'ny zareo mihitsy zany ilay izy. Ilay izy zavatra hita maso efa naforitra kely ary ilay karatra dia ohatrany laza naforitra kely daholo foana koa ilay izy nefa anankiray no niforitra teo dia laza niforitra daholo izay ilay izy avy eo. Efa maro noho izany ireo niditra-ponza tamin'ity fanaovana mena mahazo ity. Isan'izany loka kely izay efa nigadra iray taona teny an-tanimora nefa izao miverina manao mena mahazo izao indray. Raha ny nambaran'ity tovolahy 20 taona ity dia mora hitadiavam-bola ny fanaovana mena mahazo ary na voarara azy amin'ny fanaovana izany eny an-dalambe dia mitetelakela-trano indray izy manao izany. Nisy fotoana iny loka kely efa saika nisy namoa mihitsy noho ny fanaovana mena mahazo izay nambarany fa tsy nazaka banky ilay olona. Tsy nampiempotra azy nefa izany fa mbola mamelona ny ankonany amin'ny fanaovana mena mahazo loka kely. Inona moa zany zao tena ty zavatra ataonareo ity? Izany ohatrany kilalao rehetrarehetra ihany. Misy maso dia misy mivantsy. Ny kilalao sa fa metsifetsena? Raha aminay io zany kilalao fa tsisy fametsifetsena zany fa ny fandraisan'ilay olona any eny ohatrany fametsifetsena. Ka raha amin'ny fitantaran'ilay nanao teo ohatrany hoe misy fanovamaso ataonareo? Sain'ny banky any zany manao an'izany fa ny sain'ny mahazo tsy maintsy tsara foana. Fa misy tena mahazo zany eto aminareo? Misy mahazo zao ohatrany ilay zandrikely teo zao nametraka izy dia nahazo dia iny raha mahita iny. Dia izy moa tamin'ilay telefônina tsy nahazo dia tsy maintsy manaratsy ilay asanay izy zany. Fa le asa ty hoe nianarana sa hoe ahoana ny nahaizanao anazy? Io zany ohatrany hoe milalao io hoe tsy dia misy hoe nianarana be fa misy namanamanao dia mba manao koa. Fa tsisy hoe manao fanafody, manao fanovamaso, manao dia ohatr' izany satria ohatran'izay ny fitantarany zalahy teo. Tsisy an'izany fa ny loko ohatr'ireny zany vitana ihany fa zay tsy manao an'izany zany. Aiza avy nanaovanareo an'ilay izy zany? Toerana tena hoe ahitananareo manao an'ity? Taloha moa zany teny Analakely nanaovana an'ity. Fa amin'izao rehefa ilay misy toerana tsy dia hita amin'ny pôlisy dia amin'iny afaka manao. Zany hoe nareo koa zany mitondra vola hipehanan'ny olona, mitondra ohatriny nareo raha hipehanan'ny olona? Raha hoe manana eo amin'ny 500 eo zany zay dia afaka milalao. Dia mamelatra ny bourse iny eo. Dia misy fotoana koa zany nareo banky? Misy fotoana izay banky, misy fotoana mahazo. Dia rehefa mahazo indray dia mahazo ohatriny? Rehefa mahazo zany zay nefa mahazo eo amin'ny 2,5 eo.
eo zany dia ohatrany nantenen'ilay olona koa ohatrany hoe namanareo daholo ihany no manodidina mody manampy vola eo marina ve zany sa hoe tena mpilalao daholo reny tena mpilalao reny fa tsy namana zany ty samy manana vola raha vola kely ny azo hoe dia ho amin'ny zaraina raha hoe namana ny beta dia le izy ve zany tsy maintsy hoe amin'ny mamena mahazo anazy tsy maintsy hoe menamena ny anankiray dia maintimainty anankiroa misy antony manokana zay mihitsy le anton'le kilalao zany hoe mena mahazo zay moa nefa fahafantaran'ny olona ny hoe anao mena mahazo fa hafahava ho amin'ny olona zany hoe mainty mahazo zany fa tsy maintsy mena ihany ny mahazo dia anao zao nanomboka oviana nefa nanao an'ity kilalao mena mahazo ty mbola vao aingana ihany zany nanao an'io teo amin'ny 5 taona teo angamba tanoany nanomboka nanao any dia mitetitrena mihitsy sa natelakelan-trano ankoatran'le teneninao teo hoe rehefa toerana tsisy polisy zay zavy zany toerana hoe tsy hitan'ny polisy zany misy zao an'le hoe toerana takotakonao zao tsy hitan'ny polisy iny dia afaka mampitavorin'olona eo anao milalao eo ohatr'izay le izy raha fatapatatry anao zany fa tsy dia andalovan'ny polisy dia afaka milalao ianao ary efa nisy fotoana ve anao tena hoe nilan'olona hoe vonon'olona le hoe misy zalahy le tsy mahazo nefa ny misy mitondra vola be manao misy fotoana moa zany le tsy mahazaka banky foana ny tsy maintsy mila vanona anao eo dia anao koa moa amin'ny lafin'ilay tsy maintsy hoe mandefitra anao satria efa hoany aminao le volanao dia tsy mahazo miadiady anao na hoe miala na hoe ny olona nahita amin'ny tsara ny hoady io nareo tsy mamerim-bola mihitsy tsy mamerim-bola zany satria zay raha bankiny eo koa izy koa tsy amerina fa tonga dia lasy izy fa ny olona rehefa le manao eto aminareo eto misy mitondra ohatrinona misy le olona amin'ireny misy mitondra ohatrinona zay aloha zany zao eny tsy dia voaremarika loatra ny aposiny fa matetika zareo voarisiriska ihany hoe tena aloha milalao ihany fa tsy misy miteny hoe tsara le lalao zay banky moa dia misy milaza hoe ratsy le lalao ahoana ny andesenareo lahatra an'le olona zany ilalao an'le izy zany mipetraka eo fotsiny io dia raha misy anankiroa eo na telo dia ohatrany mijery eo dia rehefa mijery eo anao dia ohatrany hoe te hilalao zany foana koa ny sasany dia lasa manao azy izy raha ny anareo zay misy bandy firy eo mpanao an'ity ny fantatrao ely aloha zany efa maromaro any nakoatran'le olona nampianatsara eny fa rehefa le mitsara zany tonga dia manjery ery eny dia ireo ihany ny fitaovana karatra anankitelo dia miova ve le karatra sa tsy sa reo foana ihany sa miova ireo zany ny karatra reo foana rehefa le simba le misy tsy mahazaka banky dia vitan'ny zalary eo dia tsy maintsy ihany izy ovainy dia ahoana tsy mikorotana ve ny tanana amin'le mamezivezy anazy teo hodikodana iny sendra mifandiso iny zany efa fazarany ianao mahafantatra ny hoe ato le mena raha mijery mahafantatra ny hoe dia possible ho banky foana ianao fa le izy mahavelona zany mahavelona le izy atreto ale any ariana any tsy fantatra hoe ahoana dia tena enjehan'ny zalahy tanteraka amin'izay hoe fa nanomboka oviana moa mpanao mena mahazo zany enjehana tsika tsy tsony ohatraiky fa elaela ihany zany dia zay toerana anaovanareo an'le izy dia misy olona mitangorona mahazo olona foana sa misy fotoana tsy mahazo possible be zany io misy olona foana nika tsy dia ilaina olona be da be fa eo amin'ny telo na efatra dia afaka amin'ny lalao an'io